Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 15 ny volana Jona 2023. Ry havana, alohan'ny ijoroko vavolombelona dia manasanao aho ara ivavaka amiko ametrahantsika an'izao fotoana izao hitarian'ny fanahy masina antsika tsiraray avy, satria tsy maintsy ny fanahy masina no miasa izay vao ho tanteraka ny afatra zay tiany ambara amintsika tsiraray avy. Izao aloha dia ho anao koa, tsy hoe kory hoe mizara aho dia tsy voatenin'ny tompo ao koa, fa izay mandray voalohany aloha no mahazo fananarana, dia rehefa aveo mizara aminareo aho, ka isaorana ny tompo izany. Ry hava malala, andaotsika ivavaka dia ijoro vavolombelona aho rehefa aveo dia eo ihany koa ny teny izay ampaherezan'ny fanahy masina momba n'izany, amarinany izany, amarinany ny amin'ny nofy izay nasehony. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao, manajanao, satria Andriamanitra marina sy mahitsy ianao, ary Andriamanitra velona sy mahery ianao lay izy hatramitaloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao, ka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masino satria mpiasanao aho. Ianao no miasa amin'ny alalako mba hitsoka ny trompetra anaitra ny olonao tsiraray avy. Ary mangataka aminao koa fanahy masino, ka ianao no hiasa amin'ny tsiraray avy, ka hanokatra ny masom-panahiny tsiraray avy, na aiza no misy ny olonao tsiraray avy. Tompo malala mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy Ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika zay mitady alefany, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ary toy ny lavenina ary miverina ny andavaky ny fariafy mandrakizay izany sy any amin'ny tany foana, satria ny ranao Jesosy dia manda afo mandevina ny fahavalo rehetra, ary ianao Tompo no manda afo manodidina anay tsiraray avy zanakao, ka misaotra anao Jesosy misandrata eo anatrehany izao tontolo izao, satria ianao lay ho avy ampiakatra anay olonao tsiraray avy. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, tonga dia ijoro vavolombelona ako dia omeko ny verset rehefa aveo ampaherezany fanahy masina antsika, anamarinany ny zavatra tiany ambara izany. Ny nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko dia vo tamin'ny alatsinainy lasa teo, alatsinainy 12 ny volana Jona izany. Ny alatsinainy divaraina izany no nanofy aho. Ny nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko dia nisy ankohonana anankiray izay dia ireo olona ireo zany no nasehoan'ny Tompo tamiko tao anatin'ny nofy mba Fampitandremany antsika tsiraray avy, na iza isika, zany hoe fanoharana no nasehoan'ny Tompo. Ho anao zay manaraka video raha ohatra ka mbola mitovy amin'ny ambarako eto ny fiainanao dia ho anao koa zany izay nofy izay. Zany hoe nampiseho ny Tompo tao anatin'ny nofy ilay ankohonana zany olona tena mivavaka izy ireo, tena mivavaka hoy aho, ary ny anankiray amin'izy ireo dia pasteur ny anankiray amin'izy ireo, ary koa zany dia tena hoe manaraka fomba mpiangonana mihitsy ilay tokantrano izany. Mihevitra zany izy ireo fa tena hoe marina eo anatrehan'ny Tompo. Kanefany ny nofy nasehoan'ny Tompo tamiko dia tena mampatahotra ny zavatra miandry raha tsy mibebaka izany ireo olona ireo ary koa ianao raha ohatra ka mitovy amin'ny tantarany ny fiainanao.
ny zavatra misy ry havana dia manaraka tanteraka fomba mpiangonana izy ireo ary koa mivavaka ao atokantrano, mivavaka any am-piangonana, zany hoe ilay fivoriana any am-piangonana, any amin'ny atao hoe trano fiangonana zany, le trano natao ny tanan'olombelona izany, dia tena zatra ary tena tia an'izany mihitsy. Ary koa eo ihany koa zany ny amin'ny zavatra hafa izay ao atokantrano, eo ny fitiavana sakafo be loatra, eo ihany koa ny fomba fiainana ao atokantrano ndraindray misy ny fitafiana tsy araka an'Andriamanitra, zany hoe fitafiana mbola mampiseho ny eny amin'ny tenanao zany, izay zavatra tokony afenina dia tena tsy miafina tsara izany, fa ohatrany hoe mitanjatanjaka ihany. Vehivavy dia tsy maintsy tokony hitafy fitafiana mendrika, masina, manafina ny mombamombantsika eo anatrehan'ny tompo. Kanefa tsy midika ihany koa ny lehilahy dia afaka manao zay tiany atao, tsy atompoko, na ny lehilahy koa dia tsy maintsy manaja tena ihany koa, tsy mampisehoseho vatana, tsy azo atao. Efa noetiko teto ny mombany amin'ny tantarany Noa, fa efa nananarany tompo ay ny tamin'izany. Dia mila zany tena mitandrina mihitsy isika tsiraray avy amin'ny fitafiana. Manarak'izay dia eo ihany koa ny fiarahan'ny ray aman-dreny miara-mipetraka amin'ny zanaka sy ny vinato, miara-mipetraka. Tsy azontsika atao izany, fa raha ohatra tena hoe tsy afaka miala izany ianao dia mila tena mandamina tsara ny ao amin'ilay tokantrano mifanalavidavitra mihitsy, tsy mifampipetapetaka satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa manambady dia tsy maintsy miala amin'ray aman-dreny mitokana mihitsy izany. Zay zavatra zay zany dia tena hoe ampahafantariny tenin'Andriamanitra mazava kokoa. Ry havana, ilay Nofy dia mampitandrina ny olona momba ny amin'izany fomba fiainana izany. Ny zavatra niseho dia izao, hitako ao fa tao amin'ilay tranony ireo olona ireo, dia hitako izany ilay ramatoa teo alohako, ary koa to hitako ny vadiny eo arinany alavidavitra kely azy, dia hitako zao mihitsy zany ilay eo amin'ny tany zany, zany hoe eo amin'le Simon ambany, satria ohatra nakarlazy zany no hitako eo amin'le ambany, dia efa manomboka vaky zany, efa miavaky, dia rano no hita manomboka zany hita zany lay rano, mbola ao ambany zany lay rano fa hita zany hoe manomboka tsy mafintsony zany ilay itoerany tongotra zany. Raha mitsangana zany ianao dia hita zao mihitsy zany hoe rano zany ny ambany ny toerana zay hitsangananao, zany hoe ao an-trano zany ianao fa rano izany no hita fa ao ambany n'ilay karlazy ao amin'ilay trano. Dia nampahafantariny fanahy masina tamiko tao anaty Nofy fa ilay trano manotolo no rano mihitsy no tena efa eo ambanin'ilay Simon zany amin'ilay trano. Ry havana, tena hitako zao mihitsy ilay karlazy efa misy vaky, hita mihitsy zany ilay rano. Dia toa ny resaka tamin'ny ireo olona ireo ao momba an'io resaka rano io izay efa hita zany fa afaka fotoana foy dia tena arava ilay trano, arava ilay trano. Ry havana, tsy tadidiko firy ny teny izay nifanaovako tamin'ny ireo olona ireo, fa
ny tena nampafantary ny fanahy masina tamiko tao anatin'ny Nofy dia ny momba ilay rano ao ambanin'ilay trano efa hita, zany hoe ara-panahy, efa ohatr'izay zany ny zavatra miseho ara-panahy. Ny fanahy no tia ny fanahy masina ambara, satria noho ny fo aho ny maraina dia nampatsiahy tenin'Andriamanitra tamiko ny fanahy masina momba ny amin'ilay hoe ny trano aorina eo ambonin'ny fasika dia oentin'ny rika, ry havana, zava-doza, isika tsiraray avy no tiany tompo ambara. Raha ohatra moa ka ny fiainanao mbola miaina ao anatin'ny fitiavan-tsakafo, ray izay miaina ao anatin'ny fitiavana trano fiangonana, trano nataony tanan'olombelona, roa zay, fatelo manaraka an'izay, raha ohatra ny fiainanao ka mpitandrina ianao, pasteur ianao, na mpitondra fivavahana, nefa ny fiangonanao ihany, ny trano izay ampivavahanao na ny anaram-piangonana izay entinao no tena lehibe indrindra aminao, dia zava-doza koa ny miandry anao. Fa efatra manaraka an'izay, raha miara-mipetraka amin'ny zanaka sy ny vinanto ianao, ka misy ny fitanjatanjahana ao atokantrano, ary raha tena mifanakaiky be foana ianareo, nareo menakavy mihitsy zany dia tokony hieritreritra ianao hiova fiainana, satria tsy azo atao, tsy azo atao. Ny tokantrano dia mila mihitsy hoe misaraka, satria manimba any rotota. Zay no tenen'ny fanahy masina tamiko tamin'ny marainan'io andro io. Hoy ny fanahy masina tamiko ny marainan'io, tsy azo atao ny miara-miaina amin'ny vinanto toy izao ataon'izy ireo izao, voaloto ny tokantranon'izy roa tonta. Ry havana, fampitandremana ho antsika izany, na iza isika mananjanaka izay mbola vo anambady na efa manambady ka miara-miaina ao atokantrano. Tsy azo atao. Oka ianao ray aman-dreny anampy an'ilay ankizy ifindra. Raha ohatra moa tsy misy ny ento-manana, dia ataovy fandaminana tena araka izay tian'Andriamanitra amin'ny tokantrano izay ipetrahanareo. Ry havana, lay tenin'Andriamanitra izay nomeny dia ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 andiny 420 ka hatrany 720. Matio toko 7 andiny 420 ka hatrany 720. Fa hovakintsika manomboka eo amin'ny andiny 120, satria eo manazava tsara ny amin'ny zavatra anjo raha tsy miaino ny tenin'ny tompo ny olona izay anariny. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Matio toko 7 andiny 120 ka hatramin'ny 720. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko, tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no hilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo, hatrizay. Miala amiko ianareo, tsy mpanao ny marina. Andiny 420. Koa amin'izany na zovy no mandre ny teniko teo ka mankatoa azy, dia oarina amin'ny lehilahy manantsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary rehefa latsaka ny ranonorana
dia nisy riaka be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany. Nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre ireo teniko ireo nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Koa rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy riaka be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ary loza ny faharavany. Amen. Ry havana, zava-doza. Satria eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny olona voalaza. Zany hoe tsy miteny amin'ny olona tsy mino Andriamanitra, fa miteny amin'ny olona milaza hoe mpanompony, fa miteny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy mpanompony intsony izany. Satria hoy izy hoe tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony iraiko izay any an-danitra. Mila zany tena manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ary manambara ny teniny fa ireo olona ireo dia efa nilaza hoe naminany tamin'ny anarany ary koa namoaka demonia tamin'ny anarany ary koa nanao asa lehibe maro tamin'ny anarany. Dia hoy Jesosy taminy hoe dia ambarako aminy maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo atr'izay miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Amen. Ry havana, tsy mpanao ny marina, tsy ny asa lehibe ataontsika akory na ny faminaniana na ny fandroana devoly no apiditra antsika ny lanitra, fa mila isika tena marina sy masina eo anatren'Andriamanitra. Masina toa azy, tsy sintsony ny kolikoly, tsy sintsony ny ratsy rehetra, tsy azontsika tao intsony na ny fitenenan-dratsy ara dia mila miaro isika ny vavantsika. Ny masontsika mila arovana, tsy avinavina, tsy ho jejojejo. Ny saina mila arovana, tsy miteniteny foana, tsy misaina maloto. Mila isika mijoro tsara. Fenohiran'Andriamanitra ny sainantsika, mira foana, miano fidiranan'Andriamanitra, mivava, mibeba. Aza sina zava-poana intsony anatin'ny saintsika dia tsy ho tafiditra intsony ny ratsy eo amin'ny fiainantsika. Aleluia, aleluia. Ry havana, eto amin'ny 420 ka 720 no manambara an'ilay trano, ilay teny tiany fanahy masina ambara tamintsika momba ny amin'ny trano vatantsika io tenen'ny tompo io, ny fanahintsika io. Izy Jesosy mihitsy no nanome anireo fanoharana ireo. Fanoharana no ataony be debe mba atsapantsika azy no raisiny ohatra amin'ny trano. Ny tenantsika tompoko dia tepolo ny fanahy masina, ka tokony tsy azakazaka intsony hoe trano fiangonako ihany, trano fiangonako ihany. Fa very ianao, afo be no vantaninao raha ifikitra amin'ny trano zay vitan'ny tanan'olombelona ianao, satria ny tany sy ny lanitra dia ho rava, ho potika, fa ny tenin'Andriamanitra no tsy mba ho rava. Ny tenantsika dia trano ny fanahy masina, tepolo ny fanahy masina. Isika no hitoerany raha madio isika, satria masina izy dia ilainy ho masina isika. Tsy hipetraka ao amin'ny trano maloto mihitsy ny tompo, tsy atompoko, tsy atompoko. Tsy hipetraka ao amin'ny trano maloto ny tompo, ny fanahy ny tompo. Fa mila izy
trano madio. Mila zany isika tena mendrika azy mihitsy. Ry havana, eto dia oarina amin'ny olona manan-tsaina ny olona iray izay manorina trano eo ambony vatolampy. Ny vatolampy dia i Jesosy. Izy no iorenantsika. Izy ireriany. Fa raha ohatra isika ka manorina trano vita tanana, dia toy ilay rano naseho an'ny tompo tamiko. Tsisy dikany izany ny fanompona ataonao raha mbola miazakazaka noho ny trano ianao. Variana ao nahita tamin'ny vaovao an-tsary momba ny amin'ny miady, momba ny amin'ny fiangonana any Madagasikara. Miady ny mpivavaka, zava-doza, ore ollo, ho avy ne Jesosy, mibeba, ho very ny fanahinao. Raha mbola iady trano mpiangonana ianao. Mampalahelo, tena mampalahelo. Ho very ny fanahy maro, noho ny tsy fanarahana an Jesosy fa noho ny fanarahana olona. Mifoaza re tompoko, tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo. Aleluia, aleluia. Ry havana, ny olona izay manorina ny trano eo ambony vatolampy dia izay olona mandre ny tenin'Andriamanitra izany ka makatoa azy. Amen. Izay ilay fanoharana momba n'ilay lehilahy nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Toy ny lehilahy manan-tsaina hoy ny tompo. Dia niorina teo ambony vatolampy, ary rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo amboniny vatolampy. Amen. Raha miorina tsara isika eo am Jesosy, dia na inona mandalo fiainantsika dia tsy anjera isika. Fa kosa raha ohatra isika mandre ny tenin'Andriamanitra fananarana ka tsy makatoa izany, dia oarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo amboniny fasika. Koa rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ary loza ny faharavany. Ry havana, zava-doza, loza ny faharavany hoy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe raha tonga ny fotoana ialanao ety ambony tany ka raha tsy miverina amin'ny tompo ianao, dia afo be no vantaninao. Raha mbola tsy mety makatoa ny tompo, tsy mety mihaino ny teniny, fa mbola manao zay tianao atao ihany, araka ny ohatra maro izay naseho an'ny tompo ny amin'ny Nofy izay naseho an'ny tamiko izay voalaza teo. Ry havana, enganye ka tsy miorina eo ambony fasika ny fanahinao, ny tenanao. Enganye ka tena miorina eo ambony vatolampy ianao. Ka rehefa tonga Jesosy, na rehefa tonga ny fotoana ialanao ety, dia mba iaona amin'ny Jesosy ianao. Ry havana, oka isika isaraka amin'izao tontolo izao, oka isika akato an'Andriamanitra, oka isika hijoro tsara, satria afo be no miandry. Izay le faharavana loza no faharavany, satria rava ilay trano. Ny rano may miakatra, dia tototry ny rano dia mianjera,
dia potika tsy azo arenina intsony. Difotra ao anaty rano. Afo be izany no miandry an'izay tsy miverina amin'ny tompo. Oka izay ny manaraka olona. Oka izay ny tsy fenona an'Andriamanitra. Oka isika tsiraray avy metra-panontaniana eo anatrehan'ny tompo. Hoe Jesosy eo, manahoana ny toe-panahiko eo anatrehanao? Asehoy ahy izay tsy mety amin'ny tenako mba hiovako. Satria kely sy dia ho avy Jesosy, ary mbola mamindra fo izy amin'izao tsika miteny izao. Fa rehefa tonga ny fotoana ampangina azy satria isokatra ny lanitra, dia piakatra izay efa voaomana izy. Zany hoe fa midy amin'izay ny boky ny fiainana. Tsisy ampiana intsony ao, fa tonga ny farany dia vitatreo. Na hitomany, na hikikika, dia tsy ho tafiditra intsony any an-danitra. Ry havana, miverena amin'i Jesosy, fefa kaiky ny tompo. Efa kaiky ny tompo. Kely sisa dia ho avy Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Ry havana, izay ny anio. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina etiany aho raha sitrapony tompo. Maheresa tompoko, fa tiantsika Jesosy. Vonaitrane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.